Iresaka lafim-baovao hafa tanterakitsika satria dia nampahafantarina androany teny Antaninarenina ny tatitra nasionaly ny fampandrosoana maharitra ho antsika eto Madagasikara. Fampahafantarana ny laharam-pahamena amin'ilay antsoina hoe ODD na ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra izy ity. Mitana anjara toerana rehefa miresaka fampandrosoana izay isika moa ny fiovaovan'ny ny toetrandro. Toy izao ny andindiny vaovao. Raha toka misy 720 ireo tanjona voafaritra anatin'ny ODD na ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra dia 480 amin'izy ireo no tena laharam-pahamena ho an'ny Madagasikara raha ny votra nandritry ny tatitra izay nitanterahana teny Antaninarenina androany niarahana tamin'ny Pnud. Fanamby lehibe ny fahanafoanana ny fahantrahana sy ny tsy vitoviana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ary ny fahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Voalaza fa tsy maintsy hatsaraina ny fomba fitantanana amin'ny ankapobeny, eo ihany koa ny fifandraisana amin'ireo sehatra samihafa.